manana tompoko manao hono ianao eto amintsika zany raha tsy fantatrareo zany izy ministry ny fitsarana ny Madagasikara tamin'ity indreny toraka ity zany setany tamin'ny taona azo azavaina ve ny antony natonga ny hoe ministèren'ny fitsarana andray anjara amin'ity assemblée générale ny firenena mikambany ity satravetsaka ary miarabana koa ny fandraisana anjara ministère fitsarana moa amin'ity assemblée générale manokana ity dia mahakasika indrindraindrindra zany andao ny le thème mihitsy le thème zany le hoe ny tany tandalana dia ny fanajana zon'olombelona mbola miaraka amin'izany koa zany ny hoe ny fanjakana tsara tantana moa manodidina ihany eo amin'ny sy ny fitsarana malotena ary fitsarana azo antoka izany indrindra ny tena nampiovana zany ny thème tamin'ity ary ny fandraisana anjara dia ny koa ny fanaovana andreo sy ny reo protocole d'accord reo nanaovana sy ny an'izy ireo dia ilana tokoa ny fanatrehan'ny firenena zany satria mahakasika ihany koa izy io an'ilay fanafanana tanteraka ny inona moa ty le fanasaziana ny fanemelona ho faty zay aloha zany ny tena zavatra lehibe ny fanamelona ho faty foana sy ny fiarovana ny zon'ny ankizy eo anatrehany sehatra iraisam-pirenena ka izy io moa zany lavitra ezaka ihany naorinan'ity tsika moa tetezamita moa dia reny traité reny moa mba zakaina iny zany zay le continuité de l'état ye tena zany mihitsy ka na eo na tsy eo ny tetezamita na eo na tsy eo zany ny olona ny miova mandeha rafitra mipetraka ihany sotra tompoko